Manasanao aloha ndao hivavaka ary tsika hivavaka tsika. Andriamanitra hainay amin'ny anaran'i Jesosy no iantsona ianao ankehitriny efa nanatrika anay teto ianao tsy hoe nanatrika fotsiny efa teto ianao taloha nahatongavanay rehetra teto satria sarobidy aminao ny fotoana tahaka an'izao. Mankasitraka anao indrindra ny amin'ny hafahanay miaraka na miaraka ao anatin'ny tambazotra izay na miaraka ao anatin'ny efitrano lehibe ity misaotra anao fa fahasoavana lehibe ny hafahanay mitovy amin'ny Maria makeo an-tongotra ao dia ho ianao hoe manana ny anjara tsara. Tsy hoe zahay akory ny masina mihoatra ny hafa fa fahasoavana avy aminao no hisarianao anay, hitarianao anay ho eo an-tongotra ao izao dia mankasitraka indrindra. Sokafana amin'ny anaranao ary ny aty anatinay rehetra afaka handray tsara ny teninao izay Jesosy te handresy ny fahotana eo amin'ny fiainanay. Miasa aty anatinay ianao. Miasa aty anatinay mandresy lahatra anay ny amin'izay mety ho mbola zavatra mila hialanay ary mandresy lahatra anay ny amin'izay fitandremana rehetra mila ataonay koa eo amin'ny fiainanay tsirairay. Mitenena aminay amin'ity tolakandro ity amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny fanahinao Andriamanitra, hampianatra sy hananatra sy hampatsiahanay ny fahamarinan'ny teninao rehetra. Amen. Ao anatin'ny fianarana ny fiainan'i David tsika sy ianao ankehitriny mbola mitohy efa herinandro maromaro. Na eo amin'ny tambazotra ianao dia miarabanao ihany koa raha any ianao izany. Raha miaraka manatrika eto tsika dia efa lavalava izay ny zavatra ianarantsika momba ny Davida. I Davida ianarantsika izy ho satria mino afatahakako ianao manana izay faniriana izay hoe ndao tsika sy ianao ho laraka ny fon'Andriamanitra. Dia hitantsika tao anatin'ny fiainan'i Davida hoe ay moa izany olona laraka ny fon'Andriamanitra izany tsy hoe olona tsy misy kianina. Ny devoly mazana mandefa an'izay fanahana fiampangana fanamelohana aty amintsika izay hitenenany hoe tsy possible ho ianao izany mitovy amin'ny Davida izany. Indraindray efa tonga any an-trano any ianao izany hoy ny mianatra amin'ny fiainan'i Davida mbola lavitry ny afo ny kitay. Fa tena mahafinaritra be ao anatin'ny tantaran'i Davida dia izao hoe misy mampitovy antsika be aminy mihitsy. Fa tsy olona tanteraka akory ny tediavin'Andriamanitra amin'ilay hoe tanteraka tsy misy kianina. Fa ny tediavin'Andriamanitra dia olona manana fahavonona nanao ny sitrapony rehetra. Androany tsika hijery tantara tena nampalahelo tamin'ny fiainan'i Davida. Kanefa ny soratan'Andriamanitra ao anaty Baiboly ao ahafahantsika sy ianao mitandrina ary indrindra koa ahafahantsika sy ianao mahita mandray fampaherezana satria mety misy fotoana mitovy amin'ny Davida tsika na mahita olona manodidina antsika latsaka tahaka azy. Ahoana ny handresena ny fahotana te hamotika anao. Izay ny lohahevitrintsika amin'ity androany ity. Ahoana no handresena ny fahotana te hamotika anao. Rehefa manana an' Jesosy tsika sy ianao rehefa nandray an' Jesosy tsika dia midikany hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia nafahany nanafaka atsika tamin'ny zavatra anankiroa tamin'ny efehan'ny lalàna dia lasa ao ambany fahasoavantsika. Fa ny zavatra anankiray nanafaka atsika amin'ilay tena ny ota hoy ny apôstôly Paoly any amin'ny Romanina 7. Fa io fahotana io izay rehefa teraka eto ambonin'ny tany tsika sy ianao tsy mila manota tsika izay vao mpanota. Tsy mila manota izay vao mpanota. Fa efa mpanota tsika dia izay mahatonga tsika manota. Azonao misy zavatra le natiorantsika mihitsy no hoe mpanota. Dia io natiorantsika io ny antony nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany hanombo an'io natiorantsika io amin'ny hazo fijaliana dia hamorona natiora vaovao. Na efa manana an' Jesosy ary anefa tsika sy ianao hitantsika amin'ny fiainana izany fa tsy hoe rehefa nandray an' Jesosy ianao dia tonga dia lasa tsy manota intsony. Misy tenin'Andriamanitra mihitsy any amin'ny Jaona 1:7 ve no miteny an'iny hoe rehefa ateraka Andriamanitra tsika dia tsy manota. Le voan'Andriamanitra ny ao anatintsika. Fa ilay izy tsy hoe
atao anatintsika mihitsy izay any anatin'ny fanahintsika fa mbola en même temps amin'ny fotoana mitovy ihany amin'ny fotoana rehetra koa mbola misy an'le nofontsika ty anatintsika izay tsy mahay afa tsy manoto io fa izay ny natiorany. Ny devoly mahafantatra tsara an'izay ary rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana ny tompo dia nandresy an'io devoly io koa tsy manana zo amintsika intsony Satana. Fa zao anefa le nofontsika rehefa satria mbola ao anatintsika eo ny nofontsika dia io ny kasihan'ny devoly mba hanota isika. Satria rehefa manota isika dia ho le tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambiny ota. Rehefa mandeha amin'ny nofontsika hoy ny Romanina 8:9 dia miteny hoe ny fihevitry ny nofo dia maninona moa izay? Fahafatesana. Dia ny dikany mandra-pahafatitsika sianao dia manana raha atao amin'ity fahotana ity foantsika. Mila miambintsika, mila conscient tonga saintsika hoe miady amin'ity nge fa satria aty amin'ny natiorantsika mihitsy le izy dia io ny kitikitian'ny devoly amin'ny fotoana rehetra izay ahafahana mikitikitika antsika satria izay ihany ny fomba ahafahany mamotika anao. Ny hany fomba ahafahany mamotika anao dia no mitondra anao hiditra ao anatina fahotana dia amin'izay izy miteny an'ilay Andriamanitra mpitsara marina hoe jere io fa manota. Izay le ataon'ny devoly izay, le mpiapanga mitady hamotika antsika amin'ny alalan'ny fandefasana antsika ny anaty fahotana any. Mbola ao anatin'ny lohahevitra trantsika hoe kristianina samy mitondra ny anitry Kristy. Amin'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 2:2-5:10 hoe fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izay. Ao anatin'io nefa tiako isaina tsara kokoa ianao androany. Tiako isaina tsara ianao hoe fofona inona moa no entinao ty ho an'Andriamanitra. Mamoaka fofona inona tsy fofokelika azafady no resantsika eto tsy le fofona iny fa le fofona ara-panahy. Samy mamoaka fofona ara-panahy daholo tsika rehetra. Ka fofona hanitra, manitra ve? Manitra Jesosy ve? Sa fofona fahavetavetana? Makarary sofina be la hoe fofona fahavetavetana. Fa tiako ampasahivina anao tsara io boky Isaia 1 io fa aheny fofona fahavetavetantsika amin'ity an'io ity aza eritreretinao mihitsy hoe si tsy azo mihitsy izany. Fa tenenin'ny tenin'Andriamanitra ato ampitandremana antsika sy ianao fa possible kay amin'ny fotoana rehetra possible hoe ve za mety mahavoaka fofona fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mijery ny Isaia 1:7-10 tsika dia izao ny soratra ao amin'io tenin'Andriamanitra io hoe aza mitondra fanatim-poana intsony. Zanak'Israely ny tenenin'Andriamanitra eto fofona fahavetavetana amiko izany. Inona ny tsy zakan'Andriamanitra ato? Ny fanafangaroana zavatra sady manompo an'Andriamanitra nefa ny foko hafa be. Voalohambolanareo ny tenin'Andriamanitra sy ny sabata ary ny fiatsoam-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina aroaroa-paratsiana. Fofona fahavetavetana. Amin'ity androany ity ndao isika sy ianao tenin'Andriamanitra ny fampianarana ifampizarantsika eto dia ampisainantsika tsara. Tsy eto ihany tsika no misaina fa mandeha tsika mijery tele ianao, mijery telefônina ianao, mandeha eny an-dalana ianao na lahy ianao na vavy eny amin'ny tontolo ara-panahy eny. Hay moa izany hitanao ohatran'ireny dessin animé reny dia misy an'ilay ohatran'ny paozina nuage kely rahona kely iny mampiseho hoe inona ary ny any an-tsainao any. Ohatr'izay ilay sary hitako any anaty saiko any. Hay moa eny amin'ny tontolon'ny fanahy eny misy fofona avoakantsika. Dia misy fotoana ilay izy fofona fahavetavetana. Na any am-piangonana azy tsika possible izany fa ndao jerentsika ny any anatiny fotsika any. Bokin'ny Samuela 1 no jerentsika rehefa avy eo. Samuela 2 mantsy 2:12 sy 2:12 fa mila jerentsika mialoha averintsika tsara ny fandehan'ny zavatra. Iresakitsika androany hoe ahoana ny fomba handresentsika ny fahotana te hamotika atsika. Mila azontsika tsara le stratégie na le paikady ampiasain'ny fahavalo. Ilay fahavalontsika
fahavalontsika anankitelo le fahavalo fa le fanahy miasa ao anatin'le anankiroa hafa dia le fahavalo voalohany ihany ny devoly izay fahavalontsika izay. Mila azontsika tsara hoe iza ireo fahavalo te handavo atsika. Tsy maintsy fantatrao ny adversaire-anao alohan'ny hiakaranao eo amin'ny terrain anao match, fa tsy hoe tonga eo fotsiny ianao dia hoe alefany any alefany, tsy volona tsara ianao raha izay. Mila azontsika tsara ampatsiahivina antsika ilay fiasana toko 9 1/12 sy ny 12 manambara amintsika hoe Efesiana toko 9 1/12 sy 12 hoy le tenin'Andriamanitra hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamaizina izao, dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Efa niteneniko anao teo raha miverina tany amin'ilay Korinthiana faharoa toko 2:4 tsika izao dia mahita hoe efa io Jesosy Kristy tompoitsika sy ianao io efa nitondra antsika toy ny fanaony izay avy nandresy. Ny devoly efa tenenina any amin'ny bokin'ny Kolosiana hoe efa resy, efa nanao procession mihitsy ny tompo manambara hoe efa resy io devoly io. Ny devoly izay ambarany amin'ny bokin'ny Jaona any Jaona toko 2:12 zao raha tsy diso ahitantsika an'izay teny izay. Ny devoly ahoana moa ny fomba hiasan'ity devoly ity? Jaona toko 2:12 dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe io devoly io lasa aloha jereko hoe hitako avy hatrany ve? Io devoly io ny antsoina hoe andriana n'izao tontolo izao. Prince du monde. Mety misy mahita ao amin'ny toko 12 misy an'izay, any amin'ny toko 14 misy an'izay koa. Dia manambara hoe andriana n'izao tontolo izao ny devoly. Ny devoly amin'ny teny frantsay ny dikany hoe andriana n'izao tontolo izao io dominateur du monde. Ny devoly dia miasa midomina n'ity manjaka eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary ampiasainy fitaovana eo an-tanany io izao tontolo izao io hamotehana antsika sy ianao. Adina fanjakana anankiroa ity raharaha ity. Eny amin'ny tontolo ara-panahy eny ady be ilay izy. Mila tadidinao foana izay hoe ao amin'ny tanin'ady tsika sy ianao. Fa ny problema nga Davida hidirantsika eo rehefa avy eo dia adinidininy fa eo an-tanin'ady ange tsika sy ianao koa mazana adinidinitsika eo an-tanin'ady tsika any amin'ny tontolo ara-panahy dia misy ady be any. Ny devoly ilay andriana n'izao tontolo izao io no manjaka izy dia mampiasa n'izao tontolo izao. Izao tontolo izao izany isany ao anatin'ny party an'ilay fahavalontsika ihany koa izay mila edina. Ary ahoana ny fomba ahafahany miditra amin'ny fiainantsika? Amin'ny alalan'ny nofontsika. Ny nofontsika, la chair na flèche hozy izy amin'ny teny anglisy amin'izay ny fomba ahafahany miditra aty amin'ny fiainantsika. Ireo entité anankitelo ireo zavatra anankitelo ireo izany miara-miasa anino hitaona antsika sy ianao hanota. Tsy ny devoly rery raha vao tsy azonao tsara hoe ny devoly ange efa tsy manan-kery, tsy manana fahefana mihitsy io devoly io rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia rava ny fahefan'ny devoly. Fa manana an'izay fahefana omenintsika azy izy. Ary rehefa mandeha amin'ny nofontsika fa vao kitikitika ilay devoly sy izao tontolo izao dia izay tsika no tavelany anaty, latsaka ao anaty fahotana. Mila azontsika tsara izay mba tsy rehefa tonga ny zavatra dia misy fotoantsika roatsika devoly fotsiny ilay zavatra miseho. Tena important, ilaina be mihitsy izay mandroaka devoly izay fa raha ohatra ianao mandroaka devoly nefa ny nofonao tsy conscient ianao hoe ny nofoko ange izany mitondra anazy any dia lasa tsy mety ilay izy fa latsaka ao anaty fahotana ihany tsika sy ianao. Omentsika amin'ny devoly ny responsabilité nefa aty amintsika ny andraikitra. Dia mila azontsika tsara hoe ny devoly miasa izy any ambadik'izao tontolo izao sy ny nofontsika mba hitaonantsika hanota. Jarantsika io bokin'ny Jakoba toko 1 io fa zava-dehibe be mihitsy alohan'ny hidirana amin'ny vetin-dresaka. Jakoba toko 1 andiny 4:12 sy andiny 5:10.
Zao ilay soratra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy maninona ko efa eo amin'ny tableau be eo dia andao hiara-maka tsika. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihany filany sy fitahany izy. Ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahotana. Ny tanjontsika sy ianao izany androany dia ity, rehefa miala eto tsika sy ianao dia conscient kokoa ianao, tonga saina ianao hoe tompo za andresy ny fahotana. Za tsy hoe rehefa latsaka zay vao ay fona efa zava-dehibe zay hitantsika eo rehefa mandeha. Fa ny olona miala lehibe hitanao tamintsika mbola kely manao an'izay foana, vao miainga fotsiny le ceinture ny dada sy neny dia efa mifona fa tsy hanao tsony, tsy fantatra koa nefa hoe tsy hanao inona, fa efa mahazatra fotsiny hoe mifona fa tsy ohatran'izay. Fa tonga saina tsara ianao hoe fa inona moa izany ambarany tenin'Andriamanitra any amin'ny andiny hafa hoe esorina any amin'ny Hébreu 12 hoe esorina ny ota malaky mahazo. Tena ho fantatro mihitsy le hoe miady amin'ny fahotana izany tsika sy ianao hoe fa tsy hilalao fahotana. Dia mila fantatritsika tsara hoe fa ahoana moa no mahatonga aty latsaka amin'ny fahotana. Fa tsy rehefa latsaka zay vao hoe atahoana mifahalemena moko. Tsy fahalemena mihitsy ny fahotana fa fahotana ny fahotana. Dia mila jerentsika miainga any amin'ny fakapanahy le raharaha. Samy alaim-panahy daholo ny olona rehetra rehefa hitantsika tsara eo, rehefa tarihany filany le olona dia alaim-panahy izy. Fitahan'izay izy dia lasa torotoronina. Fitahany ahoana moa? Lasa misaintsaina an'ilay filany izy Zay le hoe torotoronina ao anaty ao, miasa ao anatin'ilay olona nge le filany. Dia avy eo iny filany iny rehefa torotoronina dia miteraka ota. Dia na tianao na tsy tianao tonga dia conséquence vokatra tsy mila hiadiana varotra fa tonga dia mandeha ho azy. Fahafatesana foana ny ao ambadiky ny rehefa latsaka amin'ny fahotantsika. Ny tiany devoly izany, ny devoly ange. Fantatritsika tsara tsy misy devoly mihitsy dia hiteny ianao hoe avy ianao ty vonoko faty. Tsisy devoly manao an'izany tsy misy devoly lava tandroka be izany dia hoe misy rambo be dia ampitahotra anao hoe vonoko tsy manao an'izany ny devoly. Fa ny devoly ny ataony mamitaka izy. Le fahafatesana nge fa maty ianao vao maty moa izany ve ho tonga saina fa rehefa efa miatra aminao le valin'le izy zay ianao vao mieritreritra. Nefa raha jerentsika izany ty misy lalany tsara ka io zavatra io. Fakapanahy, filana, ota, zay vao fahafatesana. Indraindray tsika any amin'ilay fahafatesana rehefa misy zavatra tsy mandeha amin'izay fandeha ny fiainantsika amin'ny tokony ho izy dia izay tsika vao tonga saina. Fa ny tanjontsika izany androany ho ampian'Andriamanitra mihitsy tsika hoe ndao hianatra aty amin'ny fakapanahy tsika dia efa manomboka mahita hoe tapahako izany mba tsy hiteraka filana. Raha misy filana satria mety ho tonga amin'izay, tapahako izany mba tsy ho torotoronina hiteraka ota. Mandrositsika. Lalana mitondra any amin'ny fakapanahy. Ndao ary tsika sy ianao hijery ny Samuela 2:1-12 zao tsika. Ny zavatra voalohany hitantsika tamin'ilay Jakoba teo hoe fakapanahy aloha ny voalohany Zao tsara le vavaka ao anatin'ny nampianarin'ny tompo antsika hoe ao anatin'ny vavaka mila ataontsika isan'andro aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Dia ny tanora moa indraindray misy manohy efa hitanay ny lalana. Misy mahatsara azy mihitsy zay hoe hitanay ny lalana. Fa ny tenenin'Andriamanitra nge ao anatin'iny vavaka iny dia ity angatao mihitsy mitompo hoe le lalan'ny fakapanahy avy hatrany tsy andehananao. Ndao jerena ary Samuela 2:1-12 manomboka any amin'ny andiny voalohany tsika amin'ny mamaky. Rehefa nierina ny taona kamby ny andro fandehanan'ny mpanjaka hiady. Tamin'izany fotoana izany misy fotoana mihitsy ny fandehanana miady tsy amin'ny andro ririnina dia tsy amin'ny andro manorana be. Dia
dia amin'izay ilay hoe périodena fiadiana. Dia ina nataony nga Davida naniraka ny Joaba sy ny mpanompony ary ny Israely rehetra Davida ka nandringana ny taranaka Amona ireo sady nanao fahirano any Raba. Naniraka Davida. Raha treo tsika aloha izy tsika hoe normal ange zany e. Mpanjaka izy ka. Tao amin'ny toko fahafolo teo aloha teo efa hitantsika fa efa nanomboka niady tamin'ny Amonita reo Davida. Tsy resy tanteraka ary zareo dia mila ny verenana. Nanampy andry zareo moa ny Sirianina ny tena niadiavan'ny Davida ary tadidio ao amin'ny toko fahafolo nandeha nitaritafiky Davida. Fa eto andonge iarahantsika sianao mamaky ny tapany farany indrindra ilay mbola tsy voavakintsika tamin'ny andininy voalohany teo hoe fa naninona hono Davida? Davida kosa nijanona tany Jerosalema. Mila azonao tsara le contexte an'ilay izy hoe tsy hoe ohatra antsika akory zany tsy resaka ohatra antsika hoe patron sy mpiasa io fa tamin'ny fotoan'andron'ny Davida ny mpanjaka mihitsy ny censé no normalement mitarika ny ady. Fa i Davida rehefa nanomboka ohatra ny efa resiresy avokoa ny ankabeazan'ny fahavalo ndana zalahy ndana ataovy le raharaha. Nefa sy anana toko faharoa andininy fahafolo manambara amintsika hoe asan'Andriamanitra isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay efa voaoman'Andriamanitra raha teo ho antsika. Ny dikany aiza ary ty lalan'ny fakapanahy ty nanomboka taty amin'ity andininy voalohany ty ny lalan'ny fakapanahy hiditra ao anaty fahotana faran'izay gravy ty Davida ty ao amin'io Samuela faharoa toko 1:12 sady nilatsaka amin'ny fijangajangana izy avy eo hitantsika eo fa mety fantatrao tsara amin'ny tantara no latsaka ihany koa any amin'ny famonoan'olona. Fa zany ange tsy hiteny fotsiny ianao hoe ndraiky Davida zany ve ny nataonao? Za aloha tsy possible anao an'izany. Ianao ngamba indraindray rehefa mandeha arivariva eny tsara lalàna sy eny an-tanina reny eny dia mahita an'ireny olona mijorojoro reny angamba ianao dia izy ianao hoe tsy possible ho izaho mihitsy ny anao ohatran'iny na hoe possible ve hoe ianao ve mety ahitana hoe mamoatatatra ho mitiana loza dia za zao miteny tsy possible. Zao no lazaiko anao ohatr'izany mihitsy ny filma talohany nandehanan'ity Samuela faharoa ty. Davida ve? Fa le izy ange tsy hoe indray mpimaso dia tonga dia nitsangajanga Davida fa nisy lalana nandeha tany amin'ny fakapanahy tany. Ary ny lalana voalohany raha afaka dia tsy fanaovana ny asay mitompo ataontsika tsy manao an'izay. Misy zavatra tokony ho ataontsika dia tsy ny ataontsika fa zavatra hafa. Hitanao ohatran'ireny hoe tsy haiko ianao raha efa nisy an'izany tamin'ny ianao mbola nianatra indrindra rehefa za efa nisy tratran'izany mihitsy tamin'ny fiainako za nianatra tamina lycée. Ny dikan'ny lycée matetika somary baranahana dia misy fotoana tokony ho any am-pianarana indrindra fa nanao terminal indroa dia tsy dia vakivaky loza zay tamin'ilay terminal faharoa dia lasa migitrika. Inona moa fa faly fotsiny tsy handeha any am-pianarana fa hitanao zay normalement ny dikany hoe migitrika any amin'ilay toerana tsy tokony isy ianao tokony ho any am-pianarana izy nefa tsy any. Fa moa ve tsy izay ny matetika ny fiatombohan'ilay hoe fokasigara kely dia nga moa misy olona hoe tonga dia hoe reo ny ropakehana sigara dia tonga dia foy tsisy an'izany ke samy mba nanomboka tamin'ny anankiray anankiroa reny. Fa ahoana ilay fanombohany rehefa any amin'ny toerana tsy tokony isy ianao dia mafaly ny devoly amin'ireny any ny lalan'ny fakapanahany. Izay ilay hitandremantsika ny Galatiana 5:9 dia miteny amintsika tsara hoe mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo. Tsy tany amin'ny toerana nandrasan'Andriamanitra ho anazy Davida, tsy any amin'ilay fandehanana amin'ny fanahy. Andao hoe samy verifie zao tsika miverifie mijery ny fiainany tsara daholo ny tsirairay fa ilay isan'andro mihitsy tena any amin'ny toerana tokony isy ianao ve ianao
sa indraindray ianao dia mandany andro miresaka amin'ilay zoabavinareo etsy. Tena io mihitsy ve tena tokony ataonao? Ilay izy ange ohatra ny zavatra n'importe quoi kely ohatrany izy. Ohatrany tsisy dikany izany mba manalanala azy, manalanala andro. Fa zay ny netombohany. Tany amin'ny fanaovana ny zavatra tsy asain'ny tompo atao. Lasa nijanona tany Jerosalema Davida. Manaraka an'io jerenao nge ny nataon'i Davida andiny faharoa vakina. Ary noho ny harivariva amin'ny teny fototra io harivariva io misy nuance kely mais evening amin'ny teny anglisy io ndikany mety efa hariva be, mety efa fotoana fatoriana nefa koa mety harivariva midimidimy ve. Fa jerenao le teny hoe ary noho ny harivariva dia naninona ary Davida niala tao ampandriany Davida. Raha ohatra zany ka alinalina izy ity dia tsy nahita tory izy. Dia niala tao ampandriana dia nandehandeha teny amin'ny terasy. Hitantsika hoe ka nitsangatsangana teo amin'ny tapony lapa. Raha ohatra ka alina ilay izany dia tsy nahita tory izy. Raha andeha ataontsika hoe harivariva ilay andro mba lava koa izany lasiesta andro Davida izany fa satria niala teo ampandriana izy. Inona ny zavatra sotomintsika ao anatiny io? Ny zavatra mazava aloha tsy dia nisy atao loatra nga Davida. Tsisy atao matoritory eny ambony fandriana, mety tsy mahita tory zany. Zay le tenenin'ny vazaha hoe oisivité. Fantatrao moa misy teny frantsay milaza zay hoe la nature a horreur du vide. Rehefa tsisy ninina ao anatin'ny lohanao sy ny fandaharam-potoananao dia faly nga devoly. Apiditra ninina, apiditra zavatra. Re olona, tenin'Andriamanitra ny boky ny Efesianina miteny amintsika hoe araraoty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Andao tsy ataontsika mahita antsika izany akamono izany. Fa misy fotoana nge dia izany mihitsy fotsiny mety izany nge ny tao anatin'ny Davida tao tonga dia kamo be ndana zalama dia miady any fa za aloha mba mipetrapetraka kely maka filinina. Tandremo ny akamoana dia azafady fa dia niteneniko teo moa hoe fidonana am-pona. Be loatra ny malagasy tena midonana am-pona. Be loatra. Alefa daholo aloha ny excuse rehetra hoe tsisy asa. Averina amin'ilay Efesianina toko faharoa andiny fahafolo teo. Efa misy asa tsara nomanin'ny tompo anao isan'andro. Efa misy emploi du temps ny tompo isan'andro. Fa efa nanontany aloha ve ianao efa nanontany ny tompo ve ianao hoe inona ny tokony ataoko? Fa raha vao tsy fantatrao ny tokony ataonao ary tsy ataonao ilay tokony ataonao dia efa ny amin'ny lalan'ny fakapanahy ianao izay. Fa efa faly ny devoly hanipy kely fandehany eny. Tohizana ny andiny faharoa izao ny tohany. Dia natazana vehivavy mandro izy. Nandehandeha teny ambony lapa teny izy dia natazana vehivavy mandro. Ary raha vehivavy ndry tsara tarehy, mahate hijery. Misy tenin'Andriamanitra tadidinao ve amin'izany hoe mahate hijery? Ohatran'izay mihitsy ny termany. Aiza io? Tany amin'ny Genesis toko fahatelo efa niainga amin'ny dosie ohatran'ity. Mahate hijery. Ianao rehefa tsisy atao ianao aza vela tsisy atao izany mihitsy tsony izany ny fiainanao amin'izao fotoana izao fa homany tsara. Izay ilay Ezra toko fahafito andiny fahafolo hoe Ezra nanomana ny fony hitady ny lalàn'i Jehovah ankatoa azy ara-pianatra ny Israely didy sy fitsipika. Homanina mialoha izany. Fa tsy hoe ianao vao hoe inona indray reny ataoko misaina ianao izany 17 juillet izany inona no ataonao. Izao ny programako apetrako aminao reo tompo. Petraka mihitsy ianao. Fa raha tsy izany dia sarian'ny devoly moramora ianao ampiasaina ny sansanao, ampiasaina ny maso, ny sofina, izay rehetrarehetra afaka ho tsapatsapainao rehetra io teto maso mitsiriritra ny nampiasaina. Nitazana izy dia natazana vehivavy mandro tsara tarehy mahate hijery.
lazaiko anao aloha fa tsy misy fahotana mihitsy ka tsy mahafinaritra. Fantatra moa fa mahafinaritra angeny manoty e. Ataontsika ao anaty farango sosona izay teny izay. Fa mila ao an-tsaintsika hoe mamitaka. Le maty hijery ohatran'ilay tao amin'ny Genesis 3 e. Maty hijery. Ny devoly aloha dia hisarika e. Ary aninona? Iresaka manokana amin'ny tanora mihitsy, raha tanora mbola tsy manambady ianao tandremo tsara, fa tiana manambady na tsy manambady e. Mahay mitondra antsika ny mifankam-panahy amin'ny fomba mahafinaritra. Ny fankam-panahy izany a zavatra mahafinaritra ny nofo foana. Izay ilay lazaiko anao hoe mahafinaritra ny nofo. Tandremo. Fa naninona reny tsy tadidin'ny David e. David ihany angeny teny an'io Salamy 119 io e. Salamy 119 andiny fa 7 tapany voalohany ahoana ilay teny? Aviliony masoko. Vavaka David zany aviliony masoko tsy hijery zava-poana. Fa itiny azy nahirany ngeza be mihitsy ny masony. Le tao anatin'ilay izy angeny tsy le nahita ny olana e. Zavatra roa samihafa ny mahita sy mijery. Azonao tsaina ve zany? Regarder, voir. Zavatra roa samihafa zany. Ny mahita, afaka tsy fanainianao ianao dia mahita. Fa ny mijery a, za zao mahita anareo, fa afaka mijery andravavy miadana. Fanainiko mijery azy. Ny mijery a dia misy naimponao any, volonté anao no mijery. Fa ny mahita, samy mahita daholo. Azonao ve hoe inona ny nataon'i David? Ny tena fahotany a, ny tena zavatra ny mahalatsaka azy satria efa manomboka eo dia efa manomboka eo ange dia efa latsaka. Ohatran'ireny hoe misy aranjony ve zany? Dia efa azon'ilay aranjony izy. Mbola tsy tafakatra eo ambony fotsiny hoe iny fa ao. Na ohatran'ireny hoe misy toile d'araignée, misy tranokala, efa lasa ny tranokala nga David teo. Satria nisafidy izy ny aino ny nofony. Nisafidy izy ny hoe nahatazana izy a dia nijery an'ilay mahate hijery. Misy foana ny mampite hijery olona. Misy foana. Fa ny olana mitadidy an'ilay Jakoba 1:4-5 sika. Rehefa hoentin'ilay fankam-panahytsika dia miteraka filana aty amintsika. Namoky ny filany David. Toy izany. Jerany Batsebitsika aloha. Rehefa mijereo ny 7 ange, naniraka an-tany ny amindra vehivavy an David. Fa ahoana ity Batseba ity? Io Batseba io nisy nanao taminy izany hoe tsy iny va ny Batseba zanaka vaviny Eliama sady vadiny Uri Etita. Mila fantatrao tsara ny identité an'ity Batseba ity a. Batseba dia vadiny Uri. Zany Uri zany a tsy lehilahy komsa fotsiny zany. Lehilahy maherin'i David zany. Voasoratra tsara ao amin'ny Samuela 2:7-20. Ao amin'ny fitanisana ny lehilahy maherin'i David. Ny dikany hoe lehilahy maherin'i David a, isan'ny proche olona akaiky an'i David ange zany e. Raha ohatra ka naheno zany David hoe fa izy ny vehivavy iny, naniraka izy efa le filany io no miteny hoe izy ny vehivavy iny a. Na mpaniraka izy ny teny an'iny a, raha mba ny saina, efa hitanao ny problema ny anaovany devoly antsika amin'ity nofontsika ity, ajambaintsika. Eritreretinao nge zany hoe misy olona zany a, raha miresaka n'ity resaka fijangajangana ity zao tsika sy ianao dia ianao zany manana meilleur ami, namanao akaiky, dia ianao mitsiriritra vadiny. Ohatr'izany nge le paozin'ity e. Vadiny Uri, Batseba vadiny Uri, nefa Uri lehilahy maherin'i David. Tsy vitan'izany a, nitenenina ny Davida somatsara hoe zanaka Eliama zany koa mbola lehilahy maherin'i Davida koa zany. Olona akaiky be an'i Davida daholo. Raha misaina kely zany Davida dia na dia ny hoe ny fanajana ny mahampinamana fotsiny ihany azy. Hitantsika ny amin'ny Samuela 2:7-20 fa isan'ny lehilahy maherin'i Davida.
Zany Eliam zany ndray zanaka Ahitofely zany Eliam zany. Ny dikany Batseba zafikely ny Ahitofely. Ahitofely ndray premier conseiller du roi. Mpanolotsaina voalohany, vadika tamin'ny Davida ihany moa raha tsy diso izy io kelikely aneriana any fa mpanolotsaina ny Davida izany Batseba izany, zany dadabe any Batseba Ahitofely. Hitantsika any amin'ny Samuel faharoa toko 5:10 anjeny faharoa 12. Fa rehefa mandeha tsika andao aloha mijery be any Davida tsika rehefa aveo fa mijery any Batseba aloha tsika. Fa ahoana moa ty Batseba hoe mandro eny amin'ny tapitrano ty mandro hitan'ny olona. Eny mety misy explication be da be fa misy zavatra tsy normal ao ambadika ty aloha nampiseho ny fitanjahany teny amin'ny toerana misy mahita nge Batseba. Ary eo mihitsy tsika senao no miteneniny tenin'Andriamanitra ny amin'ilay Matthieu 7:20. Tena responsable ny fahotana Davida, tompon'andraikitra, fa i Batseba ihany koa tena responsable ary mila andraisantsika lesona be. Indrindra isika vehivavy, tovovavy, vehivavy. Satria misy na tsy efa tsy tovovavy tsony ary dia mbola mahavariana ihany. Fa raha mandinika Levitikos 7:20 tsika, Levitikos 7:20 mamaritra ny resaka hoe inona ny fady amin'ilay fijangajangana aza mandry miaraka amin'ity sy ny ty. Tena rehefa zoina raha atao bango tokana ny Levitikos 7:20 dia manambara hoe zany ny resaka fitanjahana io reheravako tsy aseho vahoaka tsy aseho vahoaka. Zavatra tena mifanohatra amin'ny kolotsainantsika zao zany zavatra teneniko anao zany. Fa amin'izao ny kolotsainantsika amin'izao dia hoe aseho arak'izay azo atao daholo izay azo aseho rehetra. Aiza moa ny fanolanana ny tsy mandeha be. Fa andao sika senao kristianina miara-miaino ankehitriny ho tonga saina hoe miainga amiko ange. Hitenena amin'ny tompo amintsika hoe lozan'izay aviany fanafitoinana. Tsy maintsy misy fanafitoinana eto amin'izao tontolo izao ny tompo amin'ny Matthieu 7:20 io fa lozan'izay aviany izany. Azonareo an-tsaina moa hoe miantso loza akay, miantso loza ho an'ny tenany ny olona mitanjatanjaka. Ty zany zao i Batseba dia miantso loza ho an'ny tenany. Zany ny problema an'ity raha vehivavy ty. Miantso loza ho an'ny tenany. Rehefa miakanjo ny zanakitsika vavy any an-trano any indraindray koa moa zanakalahy. Zao mantsy efa misy hoe lehilahy sexy tompo vonjeo izahay. Fa le flamme nofo mihitsy no alefan'le fiainana alefan'le fahavalo horanitina. Teneno ny zanakitsika hoe lozan'izay viany fanafitoinana nge dia izy mety hiteny hoe ny adalany azy raha ohatra ka tafitohana amin'ny izy lasa miantso loza ho amin'ny tena le olona. Dia aizany tsy voaolana rehefa avy eo dia aizany tsy ataony tovolahy pasy-baolina etsy sy eroa oka ho aho. Tandremantsika. Timoty 2:2-5 tenin'ny Paoly apôstôly hoe ny vehivavy aoka hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika ao anatina fahamotinana sy ny fahonoana tena. Tsisy mahafaty antoka be zany, tsisy. Indraindray ianao ohatrany maty antoka be hoe ohatrany tsy maty antoka. Asehoy amin'izao tontolo izao mihitsy hoe fier ianao hoe ao anatin'ny fahamotinana sy ny fahonoana tena. Tsy maninona raha ohatra ka eo ambony lohalika ilay zipo fa tsy ery ambony fa eny fotope. Tsy maninona raha tsy manao iny akanjo ohatrany saosisy be iny. Tsy maninona. Lalana mitondra amin'ny fahotana indray zao tsika. Teo ny lalana mitondra amin'ny fakapanahy. Ty indray latsaka amin'ny fahotana mihitsy. Fakapanahy aloha niatra tamin'ny Davida dia avy eo miditra tany amina fahotana mihitsy izy. 9:3 zao mivakitsika. Davida naniraka ny taniny amindra vehivavy.
dia nisy nanao taminy hoe tsiny vany Batseba zanaka vaviny Eliama sady vadiny Urietita. 14 Davida naniraka olona ka napaka azy dia tonga tao aminy izy ka nandriny. Raha vehivavy nanamasina ny tena no afaka tamin'ny alotony dia nody tany an-tranony. Inona ny zava-miseho? Inona ny lalana mitondra amin'ny fahotantsika? Lalana mitondra amin'ny fahotana ireo olona rehefa baiko ny filana. Ty zany dia tena hoe no baiko ny filana. Hitanao moa zany zavatra rehetra zany. Naniraka aloha Davida ampanontany hoe izy iny vehivavy iny. Raha naniraka izy ka nitenenina hoe vadin'olona ange iny, tokony efa nitiketany anatiny hoe vadin'olona iny. Fa vita indray zay, naniraka indray izy, alay voaty le izy. Dia hoe tonga eo dia hoe fampiresadresaka amin'ny Davida. Dia mba irao fa mba mifanalanala azy eto kely tsika mba ohatrany hoe kompaniako ianao mandra-paha fa mba irery ahy e. Davida amin'io mbola ho jerentsika rehefa avy eo manambady maro. Manambady maro Davida fa tsy hoe iray vadiny. Fa tonga tamina zay le hoe consommation ana fahotana. Iny izy faniarana tory. Zavatra etape kelikely inge. Fa miainga taminy hoe nobaiko ny filany Davida. Nilatsaka tamin'ny fahotana miteny hoe aza mijangajanga. Exodus 24:10 mazava tsara. Fantatry Davida nge zany e. Fa nilatsaka tamin'izay Davida. Satria nibaiko ny fahotana. Inona zavatra miseho fahotana indray mitondra amin'ny fahafatesana. Inona ny olana niseho hitantsika eo amin'ny 5. Hitanao raha ohatra ka raha tsy misy an'ity risque ty zao zany zao ilay zavatra niseho hoe ary nanananaka raha vehivavy ka naniraka ilaza tamin'ny Davida hoe manananaka. Hitanao ny problema amin'izao tontolo izao Efa mahita hevitra be da be izao tontolo izao mba hahatonga ny hoe tsy hita ilay fahotana. Moa tsy izay. Fa ny olana zany dia ity. Mety ho tratra zany ilay nijangajanga. Satria mila azonao tsara. Zao tsara ny Levitikos 10:20. Zao ny lalàna izay fantatry Davida tsara ny lalàna. Levitikos 10:20. Toko 10:20 ve? Tsy toko 10:20. Raha aloha sao dia toko 10:20 fa diso vetivety tena toko 10:20 fa madika kely. Toko 10:20 Levitikos toko 10:20. Ny lehilahy mijangajanga amin'ny vadin'olona dia izay mijangajanga amin'ny vadiny namany dia atao inona reo? Atao maty tokoa na ny mila na ny ilainy. Io tsisy resaka hoe mpanjaka na tsy mpanjaka. Fa izay ny lalàna jiosy, lalàna ny Israely. Ny olana zany rehefa niteneniny Batseba hoe bevoka filma pisy zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia io ny zavatra niseho. Filma pisy ihany koa amin'izao fiainantsika izao. Ahoana reny anaronana an'izany fahafabaraka be zany Ahoana ny atao tsy ahatratra. Dia hitantsika tsara tsy ovakitsika iray manontolo akory fa efa hainao mantsy ilay tantara. 19:7 rehefa henon'i Davida hoe bevoky Batseba dia nihevitra tany anatiny hoe mila saromana zany. Tena ahoana ary ny atao? Atsoy niteneniny Joab avereno avy any amin'ny tany anady any avereno Iory mbola niady tamin'ny Amonita ko lehilahy maherin'i Davida. Iory zany miady ho an'i Davida. Atsony Davida. Atsony anininy ao mody. Ataony izay hahatonga ny Iory hiara-tory amin'ny Batseba. Nataony daholo ny hevitra.
ny tsara vela tsy misy Davida mody manontany izy hoe manahoana niady ihany nefa any an-tsainy efa zavatra hafa hoe ahoana reny ampatoriana an'ity akaiky ny Batsebe. Azonao ve lasa misaina ratsy fahotana kely ange mba hanarona anazy dia tsy maintsy misaina lavitra be, misaina ratsy be fa be. Zany ny fitaka ataon'ny devoly. Tsy nentina tory niaraka tamin'ny vadiny mihitsy dia Oria, hitantsika eo koa Oria, raha tsy diso rehefa eo mbola miresaka kely an'izay tsika. Fa hitantsika hoe rehefa tsy nety an'izay dia iny Davida atao izay nampamamo an'i Oria. Voalaza tsara ny ampaminany Habakoka toko 2. Ndao nge vakitsika izany teny izany any amin'ny Habakoka toko 2. Ianao ngamba mety hiteny hoe antiana za tsy possible anao hampamamo olona zany. Fa midika an'ilay mampamamo olona nge tsy hoe mampisotro tokazy fotsiny fa mahatonga olona anankiray tsy conscient an'izay zavatra ataony. Izay ny tediavin'i Davida. Misy zany ilay hoe manao manipulation. Fa misy fotoana ataontsika asianao ihany zany amin'ny fomba isan-karazany. Habakoka toko 2:5-12 lozany izay mampisotro divainy namany. Dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Efa feno henatra ianao fa tsy voninahitra. Mba sotroy koa ka mitanjaha. Atolotra anao ny kapoaka eny an-tanana ankavanan'i Jehovah ary fahamenarana no ao amin'ny voninahitra ao. Zavatra mahamenatra eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra nataon'i Davida. Fa nataon'ilay izy tahaka ny hoe tsy maintsy impiritsika asianao. Rehefa latsaka any anatina fahotana dia tahaka ny hoe tsy maintsy mandainga kely, tsy maintsy manao an'izao, mody atao an'izao. Tsy izay ny solution amin'izany. Hitantsika eo ny solution any amin'ny Samuela 2:12. Fa tsy izay ny solution fa lainga be amin'ny devoly daholo izany rehetrarehetra izany, satria ny tediavin'ny devoly hitondra fahafatesana. Ahatonga ny fiainanao tena miserable. Fantatrao ve ny paozin'ny fiainan'i Davida tao anatin'io andraso aloha tohizana hatrany amin'ny 17:12, 17:14 amin'ilay Samuela 2. Hitantsika hoe rehefa tsy nety niarana tory tamin'ny vadiny mihitsy Oria, ho sarotro tia raha teo sy Davida fa afa-baraka antsika sady afa-baraka fotsiny. Iarany sazy ho faty, na zany izy ho faty na raha ohatra ka hoe tsy ho faty izy dia ho fantatry Oria dia mety hanao rebellion, hanao fikominy Oria. Mila evitena daony sa miketrika be mihitsy ny lohan'i Davida. Ohatra ny lohantsika asianao ihany rehefa hoentindra fahotana mandeha miodikodina izay tsika. Dia saino ange ny tany an-tsain'i Davida. Tena eritrereto ange izany hoe i Oria mihitsy nampitondrainy an'ilay taratasy an'i Joab. Eritrereto lavitra noho i Jodasy ranga zany tena gravy. Taratasy miteny hoe or Joab alefaso any amin'ilay front line be an'ilay ady ty Oria ty dia aleo faty any. Izay ilay ny teneniny eo. Tena famonoan'olona tsotra izao no nataony. Dia ianao gaga hoe ilga Davida ilay tadidinao tamin'izy nahita ny Saoly, ilay fahavalo be an'iny ary. Tsy sahana dia nikitika kely fa rambona akanjony kely fotsiny nalany dia Saoly tinery mpanjaka. Fa eto fahasahiana re zany. Ianao ngamba mety hiteny hoe tiana tsy possible noho izany mihitsy io e. Ndao tsika asianao ekohaka eo amin'ny tombo fa tena possible noho tsika asianao. Davida be io azy. Olona araka ny fon'Andriamanitra. Ny latsaka. Andao hitandrina. Fa manajamba nge ny fahotana raha afaka hoe. Andao tsy hanao marimaritra iraisana mihitsy amin'ny fahotana na kely azy. Fa rehefa fahotana dia fahotana fa fahotana iray miteraka fahotana grave be. Ianao aza mitsara n'ireny olona latsaka ao anaty fahotana be ireny. Fa rehefa mahita ny Davidtsika dia azontsika ilay izy. Aika tany amin'ny voalohany izy dia satria jamba nge. Tsy mahita ny masony fa jamba amin'ny hoe mila saromana. Mila ataontsika amin'ireny olona ireny mivavaka ho azy. Dia manao natana any amin'ny toko 2:12 jerentsika feo. Jery kely an'i Oria tsika. Misy zavatra azontsika ianarana tsara mantsy amin'ny Oria. Oria
lehilahy tena mahatoky izy, tena hoe miaramila fidèle mahatoky tamin'izay niantsoana azy. Sarotiny, jereo tsara, ori etita io ori io fa tsy jiosy fa nanambady amin'ny Batseba jiosy izy. Olona tsy tena jiosy nativa na jiosy akory ary izy ihany fa izy nanana saina sarotiny amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Miteny izy tamin'ny Davida hoe ataoko ahoana moa ny andeha atory any an-tranoko nefa ny fiaran'Andriamanitra aza any amin'ny trano ilay. Mahasarotiny azy ny voninahitr'Andriamanitra. Tena ohatra tsara tareo antsika mihitsy ity ori ity. Ohatra tsara ho antsika kristianina any amin'ny Romanina 12:5-12:5-12. Miteny ny tenin'Andriamanitra hoe miara ory amin'izay ory, miara mifaly amin'izay mifaly. Izany mihitsy nataony ori. Rehefa hoe any amin'ny taninadiny ny miaramila namany dia mahasarotiny azy izay hoe ny anazy tsy le mety aminy. Tsy le mety aminy ny antsoina hoe mety. Fa mitohy manao ny tokony atao izy izany dikany hoe fidèle. Mitohy manao ny tokony atao amin'ny fotoana rehetra na te na tsy te. Izany ny toetra ny ori izany izay mila ianarantsika sy ianao. I ori nakatoa an'ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:20. Deutéronomie 7:20 izao ilay teny ihany hoe tasoloha sy andiny fahenina io fa misy zavatra misy tsy nety kely ireny zavatra nadikako. Eo ampijerena azy io ao amin'ny Deutéronomie 7:20 io mihitsy ilay izy. 9:20 indray aloha. Tsy hitako aloha ilay izy izao. Tsy hitako ilay izy aloha ankehitriny fa misy zavatra tena nankatoaviny ori somatsara hoe rehefa azafady re raha afako. 10:10. Misaotra Jesosy fa mamonjy amin'ny fahalemena rehetra ny tompo. 10:10 ilay verset. Raha mivoaka iady amin'ny fahavalonao ny tafika ao dia mifadiany ratsy rehetra. Ori natanteraka an'izay somatsara. Ho an'ny zanak'Israely tao anatin'ny kolotsaina jiosy no miara-matory amin'ny vady aza dia zavatra hita tahaka ny hoe maloto tsy hoe maloto manahoana fa mila hoe tadidinao Davida rehefa nitsokana kany amin'ny Ahimeleka izy dia niteny tsara hoe efa nanadio ny tenany tsara daholo ve ny miaramila tsy niaraka matory amin'ny vehivavy. Fa fantatry ori tsara ny tenin'Andriamanitra hoe mifady ny ratsy rehetra. Fa i Davida ilay papanony lalàna nge izany mpanjaka izany. Fa i Davida indray tsy nanao azy. 10:10 fa tsy 10:20. 10:17 farany amin'ny Samuela faharoa 2:2-20 dia hitantsika hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny nataony Davida. Izay namaranan'Andriamanitra azy teo vao nisy nipotra ny anaran'Andriamanitra teo. Nefa tsy sitraky Jehovah izany nataony Davida izany. Inona ary no nanomboka tsy sitrak'Andriamanitra tao anatin'ny tantaran'ity Davida ity? Io ve tena teto amin'ity Samuela faharoa 2:20 ity dia teo ny nanomboka? Hitanao efa nanomboka tany le tsy fifehezany Davida n'ity filany nofony ity mihitsy. Hitantsika any amin'ny Samuela faharoa 3 any ny fitanisana hoe reto avy ny vadin'ny Davida. Fa i Davida tompoko dia tsy anankiray ny vadiny. Nefa tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe ny mpanjaka dia anankiray ny tokony ho vadiny. Fa i Davida tsy nanaiky an'izany, tsy nanaraka an'izany izy. Tsy hitantsika tany amin'ny teksta teo aloha rehetra fa tsy niresahan'Andriamanitra betsaka io fa ny zavatra hitantsika rehefa tonga eto amin'ity tsika. Ity tantaran'ny Batseba sy Davida ity izany tsy hoe zavatra artefakta kely ohatra hoe zavatra sendra nisy teo amin'ny fiainan'i Davida fa
efa tahaka an'ireny hoe climax-na zavatra efa le filazantsika malagasy azy hoe tsy filazan'ny malagasy azy moa zany fa misy rano be anankiray dia misy gotina rano kely anankiray dia ny déborde le izy dia lasa niotra le rano ohatran'izay ty zavatra niseho ty fa efa misy voafafy tany anatin'ny Davida tany voana fijangajangana voana filana ny filana raha afaka tsy mety satisfaisany mihitsy tsy mety hoe afapo tsy mety raha ohatra ianao ka tsy afapo amin'ny vadiny fatanranao anankiray dia tsy ho afapo mihitsy ianao amin'izy rehetrarehetra fantatrao ny toy an'ny tantara amin'ny Davida ary dia miteraka ny Solomona ny Davida mety mbola nisaina tamin'ny ratsan-tanana ny vadiny sy ny vady tsindraniny fa ny Solomona tompo tsy azoko mihitsy hoe ahoana ary mahaposible an'izany arivo ange arivo nisany olona ray manambady arivo ahoana ary zany fa le izy ange raha afaka tsy hoe potak'izay dia arivo vadiny fa misy voany tsy nanohatra ny fakapanahy izy nety ny filana izy dia fahotana anankiray nitarika fahotana hafa be dia be ndao epita amin'ny Samuela faharotoko faharoa ambin'ny folo tsika senao ny zavatra hitantsika ao anatin'io andininy voalohany tsika mahita rehefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra nataony Davida io naniraka ny Natana izy hoy Andriamanitra mampiasa ny feon'ny fieritreretantsika mampiasa ny fanahy masina fa rehefa tsy miaino an'izany tsika dia manirakolona koa izy satria ho Andriamanitra io soa ihany fa izy mitady ny very soa ihany fa Andriamanitra mitady ny very hitantsika any amin'ny Isaia toko 7:10 zao ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia toko 7:10 andininy 7:10 sy 8:10 Isaia toko 7:10 ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany atsika sy ianao tiany io Davida io dia tiany koa tsika zao ilay teny hoe ny helony no ny fieremany nahatezitra namelezako azy fa niery aho satria tezitra Andriamanitra io no miteny nefa niodina izy ka mbola nandroso tamin'ny lalana tiany fony ihany ohatran'ny Davida mbola nandroso tamin'ny lalana tiany fony ihany izy efa nahita ny lalany nefa ahasitrana azy ihany dia hitaridalany azy aho ka ampody ny fiononana ho aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy io Andriamanitra io tsy mamela antsika sy ianao raha toa ianao tsy mahalala ny fiainanao mihitsy na kely aza fa ny tompo ane ny olany Davida nezahany na feniny dao amboarina mba atao hoe mba ho zanak'Oria ihany le ao afenina ny fomba rehetra fa ng'Andriamanitra azo anafenana an'izany fa ng'Andriamanitra azo anafenana raha hoe maty tany anaty izay tsara le zany maty anaty izany jerenao ny fiafaran'ilay Samuela faharoa 1:20 teo rehefa nitatitra le mpitatitra tany anaty tany hoe maty izao le fandehany dia tezitra aloha Davida fa ahoana ny ataonareo mody tezitra fa rehefa avy eo hoe maty Oria dia izany ny sabatra mandeha amin'izay andehany rehetra eny tsy ohatran'izay fotsiny le izy dia hoe ofa afaka izay le fitaka ataon'ny devoly Andriamanitra mahita ary Andriamanitra amin'ity androany ity te hiteny anao dia te hisarika anao hoe fotoana hialana amin'izay fahotana sy marimaritra iraisana rehetra amin'izao tontolo izao androany tsy rapitso tsy rariva izao satria maninona tanke mbola mijanonao raha mbola mijanonao anatintsika io dia cancer mamotika atsika tsikelikely ina ny ataon'Andriamanitra tsy ho voavakintsika ray manontolo ilay izy fa ianao afaka averenina vakiana somatsara ny toko 1:20 sy 2:10 nanao an'ilay fanoharana kely io Natana tsy fantatry Davida akory hoe fanoharana ilay izy fa ny tantara Natana averiny Davida hoe tena nisy hanikavy izy dia tezitra be ny teny hoe tsy rariny mihitsy izany ataon'izany olona izany
misy olona aveo izy Natana manana ondry kely ohatrandreny hoe alika kely reny misy karakarainy miara misakafo amin'izy menakavy, misy mpanambola be tsy manana ondry be da be dia io te mba hihinana ondry ry dia le ondry keliny ry ny alainy. Tezitra be Davida. Tenenin'Andriamanitra tsara amin'ny 7. Tenenin'ny Natana hoe izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Alohan'izay dia hoy Natana tamin'i Davida, enao no izy. Tondroany mazava ary Andriamanitra dia manameloka ny fahotana. Tena manameloka ny fahotana Andriamanitra. Mila azontsika tsara ny manavaka ny hoe tia ny mpanota Andriamanitra ary manameloka ny ota rehetra. Manameloka ny ota izy satria tsy zakany loatra rehefa latsaka ao anaty otontsika, satria fantany fa manimba antsika. Voan'ny kansertsika rehefa latsaka ao anatin'ny ota dia tsy zakan'Andriamanitra izay dia mila tondrony hoe enao ilay izy. Mandrositsika. Tsy maintsy miainga amin'ny fahatsiarovan-tena. Miainga amin'ny fahatsiarovan-tena homeloka. Izay ny fiaingan'ny fibebahana. Ary eo mihitsy tsika ny mila mandinika tsara fa raha mijery ny fitoriana filazantsara eto amin'ny firenentsika, mijery ny malagasy tobe kristianina be, nefa rehefa zohina tsy misy vomendrika ny fibebahana, dia everiko satria tsy tonga tamin'ny fibebahana isika. Miteny hoe isika satria mila mijery da jerentsika aloha tsika hoe zavy Jesosy efa tena tonga tamin'ny fibebahana. Mijery an'i Davida tsika, eo amin'ny 7:20 hoy Davida tamin'ny Natana, rehefa nitenen'ny Natana azy daholo ny zavatra rehetra sy ny hovokany ny zavatra nataony dia izao ny tenin'ny Davida hoe efa nanota tamin'i Jehovah. Avadika any amin'ny Salamo 2:30 ny Baibolintsika. Tsy misy andiny 1:50 izany io Salamo 2:30 io fa ny tianambara izao hoe vakiana ny andiny 1 hatramin'ny 5. Mety efa tena teatory be mihitsy angamba nanoratra an'io. Savatranga. Andiny 1 hatramin'ny 5 ny vakiantsika amin'ny Salamo 2:30. Salamo nataon'i Davida dia tao anatiny, hitanao mila azontsika sara-tsaina tsara fa mety any amin'ny 6 volana any izany ny elanelan'ny fotoana ny Samuela 2:20 sy ny 12. Misy fotoana nandeha tao. Inona mitoepotany anatin'ny Davida. Izao ilay tenin'ny Davida. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Ranangina dia nialana ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakariva, fa efa navesatra tamiko andro manalina ny tananao, niova ny fahatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataony. Hatreo amin'ny 4 io ny fahotana za tamin'ny fiainako tena efa nisy fotoana tena nilatsaka tamin'ny fahotana izay tsy ho teneniko anao fa sao dia hoy izay anao hoe dia mba tsy hanaovanao an'izay dia efa reglenay sy tompo ilay izy. Fa tena henoko mihitsy, tadidiko mihitsy mahita vorona dia hoy izy hoe sambatra ny vorona tsy manota. Fa mahavesatra re olona, mahavesatra izany ao anatina fahotana izany. Fa Andriamanitra nefa te hanafaka antsika ao. Izay mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy, fa tsy afaka manafaka antsika izy raha tsy tonga saina tsaritsika. Hitanao ny nanomezan'Andriamanitra saina ny Natana ny teny an'iny ohatra iny. Ahafantarany Davida hoe enao mihitsy ilay ohatran'izay. Ny olana antsika tsy azontsika tsara midozon'ilay fahotantsika. Fa mentsika fotsiny hoe fona aminao Andriamanitra amin'ny ratsy rehetra tsy nety nataoko. Tapitra. Tsy haiko ilay izy hoe inona ary. Fa tena hifonana, fantatrao conscient tsara ianao hoe tena ratsy ka izany nataoko izany. Io Andriamanitra io raha mijery ny Salamo 1:50 tsika, Salamo 1:50 ny fifonana nataon'i Davida. Salamo 1:50 mety mbola tsy hoe Salamo 2:30 sy 1:50 ka izy raha takeo. Saotran'i Jesosy, za ilay soratra. Salamo 1:50 izao ilay teny.
mamindrafo amiko Andriamanitra. Araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonoy ny fahadisoako, sasao madio mba ho afa-keloko ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fa tsaroko ny fahadisoako ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha mitsara ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Raha miteny ary tsy manatsiny ianao raha mitsara. Dia mitoy ilay fibebahana ataon'i Davida, nibebaka Davida. Mahatsapa mihitsy izy hoe izao ilay fahadisoana. Miantoka ny fahavelomanao indray io fibebahana io. Ana ny fototra mila hiaingantsika indray rehefa latsaka tsika. Ny zavatra mahavariana ao anatin'ity ataon'Andriamanitra amintsika ity, teo no eo. Rehefa ny fony Davida ny teny hoe efa nanota dia jerenao tsara ange hoy natana tamin'i Davida, hoy kosa natana tamin'i Davida. Jehova efa nanaisotra ny elokao ka tsy ho faty ianao. Ary amin'ny Salamy 2:30, andininy 5 dia izao tsara ilay teny. Salamy 2:30 andininy 5 hoe ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko hoy izaho hiaiko ny fahadisoako amin'ny Jehova. Dia eo amin'ny andiny tapany farany, ary ianao dia namela ny eloko ny fahotako. Amin'ny teny gasy izy tsy tsindriana tsara, fa amin'ny teny fototra amin'ny teny Hebreo nanoratana azy io, tena voalaza mihitsy hoe rehefa niaika dia teo no eo ihany dia navelanao ny fahotako. Le fahotana ange, le pardon, le famelan-keloka ange. Efa vita e? Efa vita. Raisina le izy. Efa voavela heloka isika ao amin'i Jesosy, fa raisina izay famelan-keloka izay. Mamela heloka io Andriamanitra io. Fa izao nefa mitera-bokany le voan'le fahotana. Io zany mila azontsika tsara. Tahaka an'ireny hoe rehefa namafitsika. Raha mamafitsika izao ka niarana fafitsika taony ohatran'ilay ohatra nyraisin'i Jesosy amin'ny fanoharana hoe namafy ny mpamafy voatsara dia avy eo koa ny devoly namafy tsy parifary. Izay voafafy eo dia mitombo ilay izy. Misy zany ny konsekonsa na ny vokatry ny fahotana, vokatry ilay vona fafy. Dia tsy maintsy jinjaina ilay vokatra. Tsy maintsy maniry ilay izy dia jinjaina. Hitantsika eo amin'ny andininy 10 hatramin'ny 12:10, andininy 14:10, noho izany hoe natana tamin'i Davida tsy hiala amin'ny taranaka ao mandrakizay kosa ny sabatra, satria nanamavo ahy ianao ka naka ny vadiny Urietita ho vadinao. Nanamavo an'Andriamanitra Davida tao anatin'ilay izy dia izay ny valiny. Tsy miala amin'ny taranaka ao mandrakizay ny sabatra. Izao koa ny lazain'i Jehova. Io tanteraka soamatsara io. Hitanao mahavariana be mihitsy ilay teny ao amin'ilay ohatra nomeny Davida, nameny natanan'i Davida, ny réaction an'i Davida hoe inona zany ataon'izany olona izany? Tsy maintsy vonoina izay olona manaotra izany ka vonoina. Dia tsy maintsy manonotra avo efatrena izy. Ao anatin'ny lalàna jiosy mihitsy izany hoe rehefa maka ny mangalatra ny ondry anankiray dia onerana efatrena. Dia teneniny mahavariana be mihitsy ny hoe tsy maintsy izay afafy araka izay lazaina mihitsy dia izay koa no jinjaina. Fa i Davida dia hijinjana io mihitsy izy izao. Fa ny zanany anankiefatra no fatiny sabatra. Ny anankiray moa tsy matiny sabatra, izany ilay voalohany ity zanany io zanany amin'ny Batseba io izao faty io rehefa avy eo. Fa misy zanany hafa anankitelo hafa izay misesy amin'ny toko 7:10 aoriana hitantsika manaraka. I Amona, i Aminona matiny sabatra, i Absaloma matiny sabatra, i Adonija, izany anarany amin'ny teny gasy, matiny sabatra daholo izany. Andriamanitra rehefa miteny tsy azo vazivazina. Fa ilay izy zany misy conséquence naturelle mihitsy. Misy vokatra amin'ilay fahotana, misy voan'ilay fahotana. Hitantsika ary amin'ny andininy 14:10 hoe nefa noho ny nampitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehova amin'izany zavatra izany dia ho faty tokoa ny zaza.
dia ho faty ilay zaza, tsy azo vazivazian'Andriamanitra. Izao ny zavatra hitantsika ao anatin'ilay tantara nefa. Io Andriamanitra io avadio any amin'ny ary amin'ny faraparany aringe any amin'ny 420. Rehefa mibebaka isika sy ianao dia manangana indray ny olona mibebaka Andriamanitra. Ary tena manangana, tsy manao tsy fohifohy dia miaraka mitsetsetra kely hoe zany ka, tsisy an'izany. Fa ahoana nataon'Andriamanitra? Io Davida hitantsika nampionona ny vadiny izy any amin'ny 420 niditra tao aminy izy dia nandry taminy dia niteraka zazalahy Batseba. Hitantsika aloha hoe tsy hoe rehefa mibebaka izao Davida dia lasa hoe nisarahany Batseba, satria efa novadiny, efa nalainy vady io. Dia ndikany izay la any amin'ny Koritiana, rasolony eny jereko kely Koritiana 1:7. Any amin'ny Koritiana 1:7 andiny 7:70. Zay niantson'Andriamanitra anao dia ao. Raha ohatra ka tao anatin'ny tsy fahalalana, tao anatin'ny fahotana ianao, mety nanambady ianao zany dia olona tsy pino ny vadinao, mety nisaraka tamin'ny vadinao ianao dia efa nanambady faharoa ianao izao. Izany rehetra izany ao anatina tsy sitrapon'Andriamanitra daholo ny fihetom-boany izany. Fa rehefa mijery an'ity exemple ny Davida sy Batseba ity tsika dia ny tenin'Andriamanitra aminao amin'izany tsy hoe mindana misaraka, fa ndana miaina dia tsy manota intsony, tahaka ny tenen'i Jesosy an'ilay tratra ny jangajanga. Dia lasa nanomboka teto amin'ity Samuela faharoa ity, teto amin'ity andininy ity asa raha vao marika eo fa nanomboka teto vao natsony Batseba hoe vadin'i Davida. Tao aorian'ny fibebahany Davida izay vao natsony Batseba hoe vadin'i Davida, fa vadin'i Uri foana ny anaran'i Batseba teo aloha teo, vadin'i Uri Etita. Fa neken'Andriamanitra ny fibebahany Davida dia nekeny ny fanambadiany, ary ny porofon'ilay fanekeny azy amin'izay nomeny an'i Solomona. Solomona dikany hoe Jedidiana, dikany hoe Solomona ilay tiany Jehovah ny dikany. Mahafinaritra be loatra io tantara io, manambara ny dozin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ianao tena tian'Andriamanitra ianao. Ny antony itenenan'Andriamanitra anao mety misy fotoana tena adonany amina rindrina mafy be mihitsy ianao, ahatonga anao ahita hoe mialao amin'ny fahotana io. Fa rehefa mahatsapa ianao mibebaka, arenin'Andriamanitra, atsanga indray ianao. Dia misy vaovao be da be dia le zavatra negativa be teo nivadika pozitiva, fa i Solomona ny razambean'i Jesosy Kristy. Mahavariana be le tantara anaovan'Andriamanitra azy, mahavariana be. Fa any amin'ny fibebahana ny fototra ao anatin'izany. Andininy farany 20 hatramin'ny 130 farany ny zavatra hitantsika eo dia lasa tafaveriny Davida. Lasa tafaverina tamin'ny tokony atao, nandeha niady amin'izay izy. Niteneniny Joab izy hoe ndao hiady fa efa tady ho resy ny Amonita ka lasa keo angeny voninahitra fa zany nandresy azy fa tsy ianao. Lasa niverina niady Davida. Dia resy tanteraka. Lasa tena mpanompon'ny Israely ny Amonita nanomboka tamin'io fotoana io. Nandresy, miverina ny fandresena. Tia merina ny fandresena eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ny devoly tia hanisika fahotana, handapotika ianao, aza manaiky intsony. Ndao manapa-kevitra tsika hiaina amina fibebahana, manapa-kevitra tsika hiady amin'ny fahotana, miainga any amin'ny fakapanahy, tsy mandeha any amin'ny lalan'ny fakapanahy. Raha sanatria lasa tany amin'ny lalana hitanao fa misy fakapanahy, andosirana ny fakapanahy. Toerina, misy zavatra toerina, tahaka ny hoe manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Misy zavatra andosirana, fanimpotsampy izany izao andosirana ho ny tenin'Andriamanitra, fijangajangana izany, andosirana ho ny tenin'Andriamanitra. Mandosira ny filany ianao, filany tanora fanahy, andosirana izany.
fa sinon raha vao tonga raha vao mandeha fotsiny io filana io ange raha vao mandeha kely io ange ilay zavatra jerenao amin'ny anao mandeha maka fotoana jerenao ange fa na mikitika an'io Facebook io ary ianao misy fotoana tsy fantatra ianao raha manao an'izany fa za dia matetika manao an'izany. Misy fotoana ianao mikitika an'io kely fa tsy tafahaleo ianao raha tsy afaka adiny iray. Eo ihany ianao. Ohatra ny anahy indraindray maka parasiny alika, parasina saka na parasina alika. Izany zany zavatra tena tiako, fa kay izany tena filana mitondra ny fahotana mihitsy rehefa avy eo fahotana iny na fa zavatra tsy tokony atao ny ataoko, tsy vita izay tokony ataoko fa lozako eo misafosafo an'ilay alikanay eo dia faly ery. Hitanao ohatran'ny hoe zavatra kely tsisy dikany. Fa andao hitandrintsika sy ianao fa any amin'ny kely tsisy dikany lasa mpamonolona Davida. Tsy mpamonolona Davida fa namonolona. Samihafa izany a. Tsy mpijangajanga izy fa nijangajanga. Fa raha latsaka ao anaty fahotana, aza manaiky mijanona 7 volana ao izany. 7 volana be ny Davida teny ihany. Meteza hibebaka. Hivavaka tsika sy ianao a. Hoentintsika amin'ny tompo izany dia alohan'ny hivavahana aloha te hanao annonce kely aminao a. Amin'ny heriny anio tsika mbola henonao any amin'ny radio vaovao masoa ihany izay. Amin'ny heriny anio 13 Jolay a. Dia misy fiofanana ataon'ny radio vaovao masoa miaraka amin'ny kely mahefa. Fiofanana ho ataon'ny radio vaovao masoa miaraka amin'ny kely mahefa atao amin'ity salle be antsika ity a. Fiofanana inona moa izany? Fiofanana ho amin'ny fanampianantsika eo amin'izay misehatra amin'ny fitezana, amin'ny fanabeazana. Raha ohatra ianao izany mpampianatra sekolelady, mpanabe samihafa, raha ray aman-dreny ianao a, tongava soa. Izay tato amin'ny MH dia efa eo amin'ny herinandro anankidimy teo izay niaraka tamin'ny zareo a, fa fahasoavana be ilay raisiny efa henonao angamba izany kely mahefa izany, fa efa nisy fanavaozana be teo amin'ny sehatry ny kely mahefa. Dia amin'ny heriny anio ka ilay fotoana raha afaka amin'ny 12 sasany hatramin'ny 1 sasany. Tsy maninona tonga lobe ohatran'izao daholo tsika, avy eo tsika miara-manao témoignage sy ny sisa mandrapahatonga amin'ny fotoana amintsika amin'ny 2 sasany, tsy olana. Fa amin'ny heriny anio a eto. Izay a, atao hivavaka. Andriamanitra rainay a, mankasitraka anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Fa tena tianay ianao dia soratanao ao io tantara amin'ny Davida io. Jesosy tsisy malala ny fiainanay a, fa ianao mahafantatra. Dinio zahay, fantaro ny eritreritray. Jereo ndreo misy lalana mitondra ny fahafatesana ny anatinay ihany. Jesosy arovy zahay, afao zahay raha sendra efa latsaka tany anatin'ny fahotana tany, sokafana amin'ny anaran'i Jesosy ny maso, atonga anay tena tonga saina, manondro ny fahotana hoe fahotana fa tsy manaronara azy, fahalemena, fahadisoana kely. Jesosy, tsy misy anay amina ray aza aminay mpiaino radio vaovao masoa hoe anao marimaritra iraisana amin'izany fahotana izany. Izay rehetra tafalatsaka ao anatin'izany dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anotomana azy, sotomina mihitsy, sotomina amin'ny anaran'i Jesosy ny anatin'izany fotaka izany a, ho afaka. Hoentinao izy fanamasina eo amin'ny fibebahana tanteraka. Andriamanitra izay te hiaina an'ilay fiainana tena tafaray tanteraka aminao. Ampioeny tsirairay tena hiady amin'ny fahotana, miainga any amin'ny fakapanahy, hanohatra an'izany. Tsy handeha any amin'izay lalan'ny fakapanahy, hanohatra an'izay rehetra mety endrika filana, tena hoe handeha amin'ny fanahy amin'ny fotoana rehetra. Saotra Jesosy, atanjao amin'ny fananao ary ny toe-panahynay rehetra, misaotra manavao anay. Ampiasao zahay ho tena fantsona mitondra fiainam-pandresena tahaka an'izay andrasanao tamin'ny Davida, dia nataony tamin'ny fiafaran'ilay toko io mihitsy, ilay toko 12 iny, dia ohatr'izay koa zahay Jesosy mitondra fiainam-pandresena ho an'ny manodidina anay. Ao an-tranao misy ady ao, misy zavatra manahirana samihafa ao, sofa eo ianao Jesosy, ambony lavitra noho ny olanay rehetra, mifeny olanay rehetra. Atanjao ny tsirairay avy azy, hijery anao ao anatin'ny olana io, fa tsy ho safitry ny olanao izy. Atanjao mihitsy, atonga anay anana fanantenana, aharitra mivavaka, aharitra eo am-piandrasana ny valim-bavaka. Ampianaro izay Jesosy, hifikitra aminao amin'ny fotoana mahasahirana anay mihitsy, ary tsy hanadino anao amin'ny fotoana mampilamina ny fiainanay.
zareo ny fiainatokantrano tsirairay omeo ny sahazany tsirairay matoky ianao zay fa miasa ianao eo ampanomanana ny fianadinana ny mpianatra misaotra ny amin'izay efa valim-bavaka nomenao tamin'izay fanadinana efa ny valy zareo jesosy ny fiainam-piariany tsirairay rehetra tononona mianaranao mifitahiana ao anatin'izany andeha oto zay rehefa aveo ianao no hitantana andiany tsirairay dia hiaraka aminay amin'izay andraikitra mbola tsy maintsy ataonay rehetra ny fifalianao Jehovah ny tonononay ho fiarovana mafy ho anay rehetra dia tononona mianaranao Jesosy Kristy fa ny fiadananao ilay mihoatra ny fahalalana rehetra zao miambina ny fo sy ny hevitray ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy amen amen mandehana amin'ny fiadanana ary amin'ny herin'ny anio indray raha sitrapon'ny tompo manohy ny tantaran'i Davida izao sy ianao raha misy aminareo te hitarika fotoana tahaka ny nataony faratiana androany dia manatina kely anay izy rehefa aveo miteny hoe za indray kosa nitarika amin'ny 3 jolay fa raha avy ianao amin'ny 12 sasany fotoana fiofanana tsy mampanenina mihitsy manatrika an'izay fa fahasoavana be tongava soa izay mihotrany amin'ny falebiazana zao lay tsy mendrika anao ny androko sisa izao sy izay arako aminao dia mbola famindramponao fa avy aminao zao lay tsirotsironao lay tao atavaky ny lionao efa natsanganao ho zanaka fasoavanao dia mbola ny famindramponao tokony fanotronanao iza no toanao fa tisy azoarina aminao yaiky ny falebiazanao
manarakan fanutunana uzanakan